Resaka fitiavana le izy. Voalohany hoe tiako ny mikirakira ny resaka isa, chiffre, dia tiako ihany koa le hoe resaka tontolo iainana sy ny resaka biby. Dia ny ahafahako manambatra an'ireo fitiavako ireo no misafidianako hoe tia le orinasa iasako dia nefa tia le zavatra haiko tiako atao amin'ilay orinasa. Ny tiako mariana anankiray dia ny resaka atao amin'ny orinasana conservation. Tsy voatery hoe olona nianatra tany amin'ny agro na mahay resaka teknika mandeha any amin'ny terrain foana, lehilahy, matanjaka dia nefany misy koa zavatra azontsika vehivavy atao. Tsy voatery hoe tsy maintsy matanjaka, tsy maintsy ambony toerana sy manam-pahaizana fa samy manana ny fahaizany ny olona tsirairay dia afaka mitondra izay zavatra kely iainy mba ahafahana miaraka mivoatra sy miaro ny tontolo iainana. Ny hafatra tiako ampitaina sy zaraina amintsika vehivavy dia ny hoe fantaro hoe inona ny zavatra tianao sy iriny fonao. Aza misalasala ny mijoro sy mitazona an'iny fa rehefa tianao ilay izy dia hitanao foana ny fomba hatratrarana ny tanjony.